Haleluya. Nialiko ny devoly rehetra zay manembatembana anao dia roa fahazavan'Andriamanitra hoentiny ny rivotry ny helo mitondra ozony hoe sorony fa omeny rivo baovao ianao ka hoe ianao zay ahy tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy. Haleluya, haleluya. Tahina Andriamanitra ianao. Haleluya. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, tianao ve no voatahy? Tianao ve no voatahy? Amin'ny fitahina tsy mamitaka, amin'ny fitahina tsy mizozoka, amin'ny fitahina tsy misy tambony, amin'ny fitahina tsy manary any amin'ny elo, fitahina avy amin'ny razana, avy amin'ny odratsy ny pisikitsy no ambiasy mamitaka izany, fitahina avy amin'ny fanarana fanaovana pakta amin'ny devoly dia manary any amin'ny elo izany. Tompotsy ho vetivety fa ny fitahin'Andriamanitra manova ny fiainanao ary mitondra anao mamakivaky an'ity fiainana ity ary hitondranao any amin'ny lanitra ka tonga an'Andriamanitra hiteny aminao manao hoe ianareo izay nitahiny raika avy mandovany fanjakana izay mivoatra ho anareo hatramin'izay noriana amin'izao tontolo izao. Fa namasina afaka manao an'izany. Amen. Ho tahiny ianao, ho tahiny ianao manomboka androany, ho tahiny ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Ataon'ny Tompo aminao izany. Zavatra fafito farany manome fahasalamana sy fanasitranana ny aretina rehetra. Okay, fantoka tsara eto a. Nareo zay maniry handray fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fanasitranana. Nareo mitondra marary, na manana marary, na miaraka aminao eto, manetokantrano, ka te handray osotry ny fanamasina ho amin'ny fanasitranana ianao. Dia epita izany, epita izany, epita izany, epita izany, epita izany.